manome lagy ara ty resaka andrajoelona ty e hoe nasaina de misy manao de manty tsy nasaina ndray tokony ho avy sosososo olona manne ohatran'iny ve rangah de asiana importance be atahorana be ohatran'iny zany tamin'ny fokoanam-pirenena de hoe voasa daholo ny filoha teo aloha de efa vita ny invitation zay rehetra de nanao demanty indray hoe tena tsy nanasa anazy se satria noalaoala ny olona normal ny olona raha oalaoala hoe ina moa ny anasany lany andrajoelona eo izy rehefa nitsoka anaty kesika de ho avy indray ny ina moa zany 26 juin de lasaina indray ny taloha de andrajoelona de général be zao no manao demanty hoe tena tsy nasaina ampikarakara nanasa de tena zaragna tena lagy be tsy andrajoelona fa le gasy mihitsy zany manome lagy hoe olona manemana ohatry ny andrajoelona reny ve de asiany importance be ampikorotana fiainana ohatry zao zavatra tsotra ny andrajoelona namono olona na tianareo na tsy tianareo namono olona izy tany Ambohitsirotra nanonga-panjakana anonga-panjakana fanonganam-panjakana de fa reny any Antsefahy dolodolodolo reny zay ikasa zay nikasa nanonga-panjakana de any Antsefahy dolodolodolo na nisy prova na tsisy prova any Antsefahy i andrajoelona nanonga-panjakana c'est un fait misy prova izy nanonga-panjakana eloka raha zay eloka faharoa na ny fatolona mikarana teny Ambohitsirotra izy ny tompon'andraikitra na tsy izy rera fa tompon'andraikitra anatin'ny fatolona teny izy fantatra be zao fa hoe ndareo makany izy nandrisika ny olona makany fa izy misy diale de tsika gasy hoe zany tena dondrina bady sy lavina anazy mihitsy tsika gasy afaka anao zay tiany ataony olona manemana ohatry ny andrajoelona reny olona tsy manana BPC olona piano tao be sarety olona tsisy fotony de iny no mampangorogoro hatramin'ny ina moa zany hatramin'ny chef suprême de l'armée olona manemana ohatry ny andrajoelona de zao mbola mampangorogoro ny gasy le alika ankoatran'izany eo am-pitondrana izy eo amin'ny fitondrana izy maka nationalité vahiny haute trahison zany ary zay nitabataba ny fanirisoana nitrana trahison hoe tsy manana dala wala zao izy ministre ny intérieur ministre ny justice zao izy ka misy procédure mandat d'arrêt tsy maintsy hoentina ny autorité judiciaire nefa le intermédiaire taimbody tainkiva taina ino nefa olona tsy lavana anazy olona criminel il a niqué 4 000 milliards tamin'ny fitondrany izy ny tompon'andraikitra voalohany en plus zany misy fananany azo porofona any nitranony ina moa zany amin'ny frontière en Suisse tranony mezinezina tranony any Dubai tranony any Belleville fananany rehetrarehetra ny comptiny foiera daholo ny comptiny fa tsika milolao voromaty mianahana de rehefa tsy zavatra ataonareo mikasika ny andrajoelona de mitohy foana io zavatra atao mpitonjo miavana re le concertation zany le hoe fikonan-doha de tena hafa mihitsy ty satria refondation le resaka tamin'ny teny frantsay nylazan'ny PRRMA tamin'izy nandray fahefana de ny filazany azy tamin'ny teny malagasy de hoe fanavaozana ny republique ka zay republique avozana zay miaraka amin'le teny hoe refondation zany hoe hatrany amin'ny fotony fototra vaovao zany ny anao tsy numéro ana republique fotsintsony hoe tiandray zany mba fahadimy de asa izy fahenina fahafito fahavalo fa le republique mihitsy zany hoe avadika amin'ny tenintsika malagasy le izy ilay fifampitondrana miainga amin'ny tenerana-mbahoaka ny safidy-mbahoaka fahefam-bahoaka zay mitambatra ny republique ka amin'ny tindra mandeha ty en concertation zany eo nisy emonan'le hoe ty firenena mihitsy le firenena mihitsy manao dina-pirenena zany dina-mbahoaka ho fototra amin'le republique avao fototra refondation amin'le republique vaovao fanavozana ny republique zay tsy de misy manamafy loatra hatramin'izay ka androany zany tsara apatsiaivina amafisina hitrikitrihana mihitsy fa tenerana n'le tenerana ny mpiray firenena ho fototry ny
repoblika vaovao zay ny resaka fa tsy anova numerona repoblika fotsiny isaky miteny manko zay mba miteny repoblika fahadimy am'izay ninona numéro menao anio a mety ho tsy numéro koa fa mety ho anarana mety hoe repoblika tsy fantatro repoblika fanavozana ny Madagasikara ohatra fotsiny zany fa ohatra ny adiady kapaipaika kapakaparanjo tetitetika rehefa mandray an'le aniny ianao zany zao rehefa mandray an'le hoe pré concertation io ange zany rehefa izay noho izy a rehefa hoe dinam-bahoaka le tokony hivoaka am'le concertation le fikaonan-doam-pirenena de le pré-concertation zany hoe ohatra ny kisavasava ranonano zany de tokony hamoaka ny hoe inona avy a ny tena olana na tsy nahavanina an'le repoblika teo fa lasa ohatra ny fitondran'Andriamanjaka le teo le faefatra teo zay ny tokony hivoaka na ampiresaka ny tanora ianao de inona ny tena natonga anareo ohatra ny hoe manompo fanjakan'Andriamanjaka de tokony mivoaka zany le tena olana fototra hiditra zao mifokotany amin'ny fokon'olona hiditra zao mifokon'olona amin'ny fahatelon'ny volana raha izay ny tetika azy mety aharitra hafirina re io hoe mifokon'olona rehetra de inona zany ny tena olana fahobea ahatonga ny hatrany amin'ny fokon'olona any a tsy hoe ho hanompo mpanjaka kely olombo tendry na olombo fidy na olona antoko olona fanjakazakana olombo tendry na fanjakazakana olombo fidy a le fokon'olona tokony misy zay zany laza adiny zay ny laza adiny raha tianao hivoaka tokoa amin'ny hoe dinam-bahoaka dinan'ny mpiray firenena ho amin'le repoblika vaovao ny fanontaniana mipetraka sy mbola tsy tena voavaly tsara tokoa matinge rehefa tena manao an'le ataontsika hoe mijery fototra raha hoe fototra aretina ohatra raha zay no iresana de milafinesy de hoe fa maninona ataontsika ankapobeny hoe isika malagasy a no mametraka hatrany zany fa hoe eo moa zany hoe mpitondra ray aman-dreny de avy eo indray iny zany lasa misalotra an'le hoe manao mandidy manapaka am'zay atao hoe fa tsy ohatra ny adiny tary zany le mindram-pahefana moa zany raha fa lasa ny fanohitra am'izay indray eo ary de elenina mpindram-pahefana tato indray a de miverina am'le resana ty lasa manompo de lasa ohatrany hoe manasina le manao culture de la personnalité zany le izy rehefa avy eo de zany rehetrarehetra zany zany le manindraindra de ary mbola misy miverimberina zany tato ary mbola misy tena mbola ary misy tompo-pahefana misy mba tsy lazany hoe tompotompo menakely misy tena ohatra mbola mame asinasina zay zavatra zay a ohatrany hoe ty mbola amerimerina ao anatin'ny any aparatoko hoe tsika tsy miala am'ty a ty nefa ny fampitondrana tramo zay efatra ny fantombiasan'izay a de eo zany mety hoe vitatsika avy am'ty ndray mitoraka ity zany no andingana zay ka zay a de le fandaminana an'le fikaonan-doam-pirenena miankina am'le fandaminana io ray a hoe sokajikajinao saratsarahanao ve le firenena le mpiray firenena zany le hikondo de samy maka ho azy any de zay manam-pahefana rehefa any arina any manao hoe ka zao ny resaky ny amin'ny fitsaboana kanefa nyty ny resaka reo aty amin'ny tandro filaminana ka de zako no mandamina an'izay de miverina am'le hoe za ny mpanjaka ihany zany raha ohatra hoe sokajikajinao a de isatsokajy reny no entina fa rehefa ohatra kosa hoe ny fomba mampivondrona mampiombona anatin'le dinika sikeonan-doha de firenena zay zao de efa samy hafa fa ilay fametrahana ny olona le fipetrakolana mihitsy ko nge no mety mitondra makany amin'ny hoe fanovana fahobe mihitsy an'le fifampitondrantsika malagasy a na ho lasa any amin'ny hoe vaavaolana tsipitsipiriany kely de ny akapobenina tonga an'le tsika nanompo mpanjaka kely vaovao tsy rava akoriny fa de ny teo ihany ny teo numéro ana repoblika ny miova ny teo moa zany le hoe raha ny fanazavana ino lohatreto a
mety hoe zany mbola hiteny anome tsaika hoe fanazavana kokoa mety lalatsaina hitondranana nyity resaka anyity ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika milohan'ny fahatelon'ny volany raha tsy fivana dia amin'ity farany herinandro ity zany izy mbela miteny asa moa zany hoe tafa amin'ny mpanao gazety fe le hoendrika sehoany sa hoe kabary fiomanana am'izay alohan'ny amin'ny fahatelon'ny volana fa raha ny ambaratonga zany dia ambaratonga 5 no anaovana an'ity le fikaonando io moa zany mety isy voambolana mety andeha hoe mety fikaonando pirenena fa ny mahazatra ny enina amin'ny fefika moa asa ohatra manao dinika zay rehefa ohatra voambolana fampiasany ka na fikaonando pirenena aloha na dinika aloha zany everina fa ny votoatany tena zava-dehibe fa tsy de any amin'le ataontsika hoe fa fanasana zany de misy endrika tenation aloha de hoe midinika zany ny préfirenena alohany am'izay aso de ny any fokotany zany no anombohany an'io fokotany de miakatra eny amin'ny commune de eny amin'ny district de eny amin'ny faritra de aty amin'ny national eo ny elanelany eo zany indrindra fa ny lafin'ny politika de ny eno aloha hatreto no hoe mbola isy karazana fikaonando manokana ho an'ny politika ny antony de hoe mba isorohana zay mety fandroritana amin'ny resaka hoe ny am'izao endrikendriky ny rafim-panjakana ho ajoro zany de mbola anaraka an'le préconcertation ohatra n'le fa teo ihany zany izy amin'ny anakare faharoa ny eny fokotany zany ny anana endrika ohatrany hoe aonare zany filazany torapolo zany mety tena isehoany eny amin'ny fokotany fa raha ny eno zany avy amin'ireo totsika mpikambana anatin'le comité de pilotage io comité de pilotage io moa tamin'ny endriny voalohany tamin'ny nanangana azy de toy ny fiadidina fanavaozana ny repoblika fa taty aoriana zany izy de nafindra eny amin'ny primature ny totsika hoe any zany fitarihana ny comité de pilotage io ahitana le gouvernement moa zany amin'ny alalan'ny ministère ny fanavaozana sy ireo ataontsika hoe ministère hafa zay tafiditra amin'ny vatana anatin'io satria misy resaka vola ao misy resaka mikasika ny lafitany ao misy resaka fifandriam-pahalemana ao de ny FFKM fa ao anatin'le zay rehetrarehetra zay fa hoe manomboka eo amin'ny commune eo zany mety hiditra le fandraisantsika sy nanontaniana moa hoe izy ty hoe misy thématique ve sa manahoana misy lohahevitra ve zany hoe ahoana lasa manomboka eo mantatra misy thématique de hoe fa kakevitra ndray zany aloha zany no endrika mety isehoany eo zany any amin'ny fokotany zany de ohatrany hoe torapony mendrika endrika isehoany fa manomboka eo amin'ny commune mety isy zay resaka thématique zay arakaraky ny kara marava tonga aty amin'ny nationaly torapoany fokotany nge ka tena mety hoe ny ina ty ny lakan-drano mety ho zay mihitsy le fiseho ny antony azy de zao satria raha ny resaka tamin'ny ministra ny fanavaozana tamin'ny herin'ny androany de nanontaniana mihitsy zany satria zareo nanao andreny karazana hoe andrana nanao andrana tamina faritra folo ary nampidinina treny amin'ny fokotany de hoe hita ihany zany hoe raha fa ohatra ka ny fanjakana eny ataontsika so tena mpanjakana ohatra zany no mitarika dia mikombona ny olona fa rehefa samizy dia mivoaka daholo ary nanana endrika torapo zay zany le ohatrany hoe fifampizarana hita teo ary nahitana ihany zany an'le hoe torapony mety ho betsaka ary amin'io zany mety hoe isy fokotany vitsivitsy le fanakaikaiky mety ampiarahana ny antony de mety resaka fotodrafitrasa le izy hoe tsy misy fokotany tsy manana trampokon'olona ohatran'izany fa amina toerana anankiray mety isehoany ka le zavatra hampikaonandoha an'le fokotany ny ahatonga ny zay mivoaka avy amin'le fikaonandoha ho ary amin'ny resaka torapo fotsiny ary tsy ho voavondrona ny arinany ho an'ny ho firenena fa lasa torapo momba ny ao amin'ny manokana fotsiny mila ahoana zany mila tsinjovina ihany le dian'ny fokotany makany amin'le hoe hoan'ny izy ray commune hoan'le ray faritra hiakatra makany amin'ny firenena fa tsy resaka tokony mipetraka zany hoe zany repoblika zany na zany fitondran'Andriamanitra zany ao amin'ny fokotany ahoana manompo an'le zao rehefa mandeha le hoe ny fokotany tsy fidina aloha zao tsara mihitsy manavaka hoe le fokotany anankiray nge le fokotany am'izao fotoana zao nge district ka sao de lasa ireny no hiteniteny sy
ampidina ny teny ao anatin'le fikonan-doha ary ny fokotany raha tena fikonan-doha de tonga am'le resaky le ndray mandeha hoe ateny meram-pokon'olona de iza no any amin'ny commune sy ny sisa zay zao de efa zavatra ray zay le fandaminany zay fa ny anankiray koa le vetikevitra le lalatsaina tena hitondrana ny dinika ao anaty fokotany dinika moa na fikonan-doha fa le vokatra mivoaka avy eo no tena zava-dehibe hoe hiteraka karazana efa manomboka efa atodina dinapokon'olona vaovao ange zany ie satria amindreo zany notrany hoe hitahita ihany aloha za amin'ny ankapobeny hoe misy lafin-javatra telo zany mety hoe ironana mety tsy tena hoe tematika le izy nefa mandrafitrafitra tematika le telo reo zany de le hoe io endrikendrika torapoa mety hoe mifahatsapana ny zavatra ny ainana sy ny fitraikany tamin'ny fahatondrana teto de azahoana ankokevitra anankiray amolavolana lalam-panorenana zany na io lalam-panorenana roa telo na lalam-panorenana ray anaovana fitsapakevim-bahoaka lafiny faharoa zany de le misy an'le hoe concertation averika aloha le teny vahiny ndresana an'izy hoe concertation sur la gouvernance électorale de ny anankiray concertation sur la gouvernance institutionnelle zay zany le resana zany hoe mikasika ny fitantanana ny fifidianana sy ny fitantanana ndra hoe androm-panjakana le gouvernance institutionnelle angamo zany sur la réforme institutionnelle mety le hoe mamaly an'le hoe raha vao itsy androm-panjakana itsy raha vao itsy androm-panjakana mety ho zay ngamba lizy zareo zany reo le hoe karazany hoe zotra telo mety andehana an'le ivoahan'le ataontsika hoe tematika fa zao nge ireny a fahitako azy a dingana manaraka ny ankaray zany resaka fifidianana ny ankaray a momba n'le hoe fandaminana ny fitondrana eto amin'ny firenena ny ina moa ty zany ny androm-panjakana fa rehefa amin'ny fikonan-doha pirenena ngea tsy teknisianina nge le miadevitra any fa ny olona ohatra manomboka any amin'ny fokotany a de fa mba mahita hoe ny gendarme ave de sady mpitsara no mpanafay mamono ohatra zany nge resaka fanajana ny fahefana samy hafa any amin'ny fokotany zany manahoana ny fahefan'ny filoha-pokotany fidina sa tsy fidina de inona ny fahefany ao anaty commune misy teti-pitondrana avy ao amin'ny commune sa zay tiany mera zany nge endriky ny republika zany hoe endriky ny hoe fifampitondrantsika de amin'ny teneranam-bahoaka ny teneranam-bahoaka de teneranan'ny fokon'olona teneranan'ny pray commune salam'izany ny endriky le izy any fa rehefa avy eo ny teknisiana manao zao zany a ny lalàna sy ny didy momba ny fokotany zao zany lalàna sy ny didy a momba ny fifidianana ivoaka daholo ny fifidianana ny olona nge amoaka hoe ny fifidianana kosa ranga oka tsy ny be vola no any aloha ferana mihitsy io volo io sy nysisa de any amin'ny teknika ny mametra an'izay de mamolavola lalàna momba an'izay fa tsy hoe fikionan'le hoe lohan'ny firenena akory ty fa fikionan-dohan'ny firenena de zay vao mivoaka ny resaka zay vao mivoaka ny fandaminana azy ara teknika le resaka momba ny fifidianana tiako mariana mihitsy fa tsy azo singanina mihitsy io fa miankina amin'le fandaminana ny fifampitondrantsika eto amin'ny tany sy ny firenena mihitsy maka ohatra misy adihevitra hafahafa fipetraka zao ankehitriny a momba ny faritra tsy de henoko loatra amin'ny teny hoe faritra fa efan'ny faritra fa adihevitra entina any amin'ny hoe état fédéral le fédéralisme état composé état tsy any nge ny adihevitra ny fikonan-doha-pirenena ny fikonan-doha-pirenena de hoe ahoana ny fahefan'ny faritra hoentitsika amin'ny tenerana tsika rehetra ve ny fiombonany faritra rehetra ho firenena sa atao aterisetra atao didiko fe lehibe ohatra ny tamin'ny fitondran'Andriamanjaka hoe de ranomasina mivalam-parioka de manoera zay manohitra an'izay ary alaina ino ty
alaina vady zanaky ny mpanjaka sasany rehefa tiana ho azo ny fanjakany ny tiako averina zany de hoe zay mivoaka amin'ny fikaonantom-pirenena eo vao miasa ny teknisiana sy ny tenim-bazahanareo fa tsy hoe isafidy amin'ny bokinareo a tsy isafidy amin'ny zay dogmanareo tany a de rehefa aveo de laroinareo resaka foko le izy rehefa tsy vavanareo resaka ty de resaka faritra resaka fiombonany malagasy rehetra amin'ny faritra rehetra ho firenena atao hoe Madagasikara Repoblika ny Madagasikara na zay anarana metsika azy ao zay resaka hoe ahoana ny ahatotosan'izay fa zay no mahatonga ny fihavanam-be eto am-pirenetsika fa tsy hoe ianareo ve anao fédéralisme sa anareo ve anao province autonome sa ve zay endriny ao endriny a rehefa vita ny resaka fikaonantom-pirenena ianareo ro vazaha kely rehetrarehetra zao reo bolokom-bazaha rehetra zao a avoay am'izay ny anarany amin'ny teny vazaha de avoay ny fahaizanareo azy ara teknika fa ny fikaonantom-pirenena aloha ity le vahoaka tena tediavindry zalahy mihitsy a ho saratsarahana amin'le isma-ndralahy hoe fédéralisme provincialisme état unitaire état avoay inona ny everan'ny malagasy fa ampiavana antsika menakavy a fa ny saratsarahan'ny fitondran'Andriamanjaka tsika ny saratsarahan'ny mpanjanatantsika tonga zao ny repoblika fanavoazana ny repoblika ahoana ny atonga an'ireo faritra lela zaka ao ahoana ny atonga an'ireo faritra reo a ho iombona tena miombona ho firenena ataoko teny-bazaha satria zay ny tianareo ho nation ny fifikahema tamin'ny teniny faraparany a de efa lasa baradaka mihitsy hoe tsika angeka anosy tsika angeka foin'Andriamanitra ho nosy fa mahaiza miombona anytsika zao eny ary anohy fandarantsika aorinyreto dokam-barotra vizy reto eny ary zay no famantarana fa manomboka eto dia afaka mandray anjara miaraka aminay ianao piaino ao aminatin'ny fanio-kevitra ty moa fandarana milohan'le fanokafana ofisialy lay fikaonantom-pirenena de miondrina zany no ifantohan'ny resantsika amin'ny tiano ity miaraba tompoko